Indray havana no iara-banantsika rehetrarehetra amin'ity sabata hariva mahafinaritra be ity indray dia faly indray tafahoana amintsika tsirairay avy any anatin'ny tokantrano izay misy atsika rehetrarehetra any amin'ny toerana maro samihafa ihany koa izay mandray an'izao fandaharana izao dia faly manona ny fitanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy indray amin'ity sabata mahafinaritra ity hiditra teraka ao anatin'ny andro sabata indray tsika androany ary dia tahaka ny mahazatra dia atombokontsika amin'ny fiangonana faleoanatrehan'Andriamanitra izany. Atombokontsika fanandratana azy satria marina foana ny ten'Andriamanitra hoe mety ireo ambavady amin'ny fisaorana ary eo an-kanja amin'ny fiderana. Eny ry havana, tena hiditra eo an-kanjan'i Jehovah tokoa tsika isaky ny sabata tahaka an'izao. Fotoana fidirana eo mihitsy izany ary azo antoka fa misokatra ao antsika mihitsy ny vavahady hidirantsika eo amin'ity androany ity. Ka rehefa sokafana ihany ny vavahady ry havana dia andeo hidirantsika amin'ny fiderana, hidirantsika amin'ny fisaorana izany vavahady misokatra satria izany dia efa fahasoavana sahady ahafahantsika miditra amin'izao andro izao dia efa mahatsapa sahadsika hoe raha isika reto mba nanokafana an'izany vavahadiny lanitra izany, izany varavarana afaka mandray fahasoavana, afaka mitandrina didin'Andriamanitra, afaka mitsahatra. Rehefa sabata tahaka an'izao dia fataro fa tena fahasoavana sahady izany ary ampy sahady ry havana hidirantsika amin'ny fisaorana izany vavahady misokatra ho antsika tsirairay avy izany.
Za mino fa tsy zarery ny tonga eto androany ka manan-javatra hoentina eto anatrehany Jehovah fa itsika rehetrarehetra reto dia samy manana avokoa any am-pontsika any amin'ny fiainantsika rehetrarehetra any hoentina eo anatrehan'Andriamanitra indray hitenenantsika amin'ny Jehovah hoe misaotra ny fofinaina nomenanao dia efa ampy koa hitenenanao an'Andriamanitra misaotra Jehovah. Narovanao zay narovana ny aina ry havana, inona ny lehibe noho ny aina? Ny zavatra rehetra niarovanao n'Andriamanitra ny ainao dia nataony avokoa tamin'ny nenemaneny. Tena narovana ny ainao, tsisy mikasika ny ainao. Na dia be dia be aza te hikitika ny ainao tamin'ny alalan'ny aretina, tamin'ny alalan'ny mety accident isan-karazany zavatra azy mety mitranga. Ry havana malala fa tena narovan'Andriamanitra mihitsy ny ainao. Tsy afaka naka ny Joba ry havana, aina sisany teo aminy. Nesorina taminy avokoa ny zavatra rehetra, hatramin'ny zanany, ny arenany, ny fananany, ny fahasalamany, mbola nesorina taminy. Fa ny ainy tokana sisa no mbola teo. Fa Andriamanitra tena nahalala fa io ny lehibe indrindra, io ny ngeza indrindra. Amen. Ary raha mbola io no eo dia mbola afaka anaovan'Andriamanitra zavatra io olona io. Raha mbola io no eo, mbola afaka hiteny olona io hitenan'Andriamanitra. Amen ry havana. Izany angeny mahatonga an'Andriamanitra miaro ny aintsika lehibe indrindra nefa niarovany anao. Mety nisy zavatra tokoa votsitra teo am-pelantanantsika tamin'iny enemana iny. Mety nisy zavatra tena hoe niala teo amin'ny fiainantsika. Mety nisy zavatra tena hoe tsy nieritreretintsika mihitsy fa lasa teo amin'ny fiainantsika, votsitra teo an-tanantsika fa zao ny aina mbola eo. Ary tadidiko tena anakan-driamason'Andriamanitra ianao io, zava-dehibe amin'Andriamanitra ary mahasaro-piaro an'Andriamanitra ianao ry havana. Tsika rehetrarehetra dia tena mahasaro-piaro an'Andriamanitra tsika. Ndao tsika hivavaka amin'izao fotoana izao dia ndao tsika androany hiteny amin'Andriamanitra misaotra Jesosy fa mbola narovanao indray reto mpanomponao reto. Misaotra anao zay Jehovah Andriamanitra noho ny fitiavanao. Mankasitraka anao zay fa tena tsara ianao Jesosy. Tonga eto anoloana ilay Andriamanitra tsara indray zay androany. Ilay Andriamanitra lehibe sy mahery sady masina indrindra, lehibe indrindra Jehovah Andriamanitra. Tonga eto indray zay androany misaotra sy ankohaka eo anatrehanao. Anome voninahitra anao satria fantatra loatra fa tena masina ianao Andriamanitra. Ary raha ny fahamasinanao Jehovah tsy mendrika akory na dia nikasika anay azy. Izany fanahy masina izany ange Jehovah tena masina. Tsy mendrika akory na dia nidiny ety aminay ety azy. Tsy mendrika na dia nampiteny ny vavanay Jehovah Andriamanitra. Fa ny fahasoavanao no matoy izao anay rehetrarehetra reto. Noho izany dia tonga eto indray izay androany. Anatitra ny fehezam-boninkazo avy ety aminay Jesosy any. Izay rehetra fitahinana nataonao anay ange Andriamanitra, reny ihany ange nanajanay anao Jesosy. Reny ihany anie nisaoranay anao eto Jehovah Andriamanitra. Nataonao ihany satria fantatra efa na dia izao vavanay mbola afaka miteny izao azy, na dia ny sainay mbola afaka misaina azy, sofinay mbola afaka mandre Jesosy, ny vatanay afaka mihetsika dia avy aminao avokoa izany. Ary izany no mahatonga anay eto anoloanao amin'ity androany ity. Eto anoloan'ny seza fiandrianana sady lehibe no masina ny tsara indrindra. Eto indray nanoloranay anao Andriamanitra ny fisaorana sy ny fiterana, ny fankasitrahana vokatry ny fonay amin'ity androany ity. Manatrehanay eto ianao Jesosy, aoka ny fanatrehanao tena hidina amin'ny sambatan'olo, ny tsirairay avy indray amin'ity androany ity Jesosy. Ary dia hanan-javatra avokoa izay reto hitenenana hoe tsara iny. Misaotra Jesosy ny lalana. Amen. Lehibe masina ni anaranao, izamu Jesosy no hitovy aminao, feno hery fahefana masina ianao. Izamu Jesosy ni warinamina,
anao kanindaranao sandratra zao tontolo izao mangalazanao io alika rehetra androalika iary aiky faly anao ila masina 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 be voninahitra Masina, nifianjanana, venu mandragisa, mandragisa, hallelujah. Mandragisa yana, voninahitra, antananao ire, anao ny fanafa voninahitra ho anao Masina, masina, bevuninahitra, voninahitra, masina, masina, bevuninahitra, masina, 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 bevuninahitra, masina, 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 bevuninahitra. Eny ry havana malala ndoalikitsika koa androany mba handoalika eo anatrehan'le lehibe ry havana eo anatrehan'le tsara indrindra ry havana nisy fotoana Jesosy rehefa nanao fahagagana tamin'ny olona ry havana atao anaty baiboly dia nanisy olona miteny anan'i Jesosy hoe aza milaza aminiza moa izy zay zavatra hitanao zao zao zavatra natao anao zao fahagagana naseho anao zao fanasitranana azonao zao aza miteny amin'izanizy dia noferana ny olona tamin'izany dia tsy fantatra avana hoe ohatry ny ahoana ny toe-poniny olona iny niala teo amin'i Jesosy hoe avy nanaovan'i Jesosy zavatra ngeza be ilay olona fahagagana ngeza be fanasitranana ngeza be fa noferan'i Jesosy tsy hiteny anazy tsy mahazo miteniteny amin'izanizy dia ohatra nitaka eto ny zavatra ao am-poniny olona iny misy zavatra te hivoaka fa tsy afaka mivoaka satria mbola tsy fotoana tamin'izany mbola tsy fotoana mbola tsy tonga ny fotoana tena fankalazana an' Jesosy tamin'izany mbola nasena nangina aloha ny olona satria Jesosy mbola ho avy ny fotoana anankiray hiakatra ao Jerosalema amin'izay Jesosy eo amin'izay ilay fotoana hitenena ny olona rehetra hoe hosana efa akaiky ho faty izy amin'iny ary efa fantatra efa tonga ny fotoana hisamborana azy efa ho faty izy tsy maninona tsony na ody eraina amin'izay azy izy satria efa tsy maintsy ho faty ihany izy
fa nisy ny fotoana no ferana ny olona tsy ankalazan Jesosy satria tsy mbola tonga ny fotoana, mbola sy fotoana afatesan Jesosy. Ry havana, androany efa tsotra ny olona intsontsika, tsotra ny olona reny intsontsika, le nitenen'i Jesosy hoe aza miteniteny fa mifanohitra amin'izany. Nanomboka maty eo ambony hazo fijaliana Jesosy ry havana, nanomboka nandatsaka ny rano Jesosy ry havana, mba fantatrao ve fa hatramin'ny fahavalatra any ambanin'ny tany resy, ny fahavalatra tany masontsika resy. Rehefa maty Jesosy, nahoana tsika ny tsy hideran'Andriamanitra? Efa tsy fotoana fanakana Jesosy atsika intsony zao hoe aza milaza amin'iza fa mifanohitra amin'izany. Teneno, lazao, haleloia, natomboko Pilato zany teo amin'ny hazo fijaliana ry havana, nopetahan'ny Pilato soratra teo amin'ny hazo fijaliana fa ity no mpanjaka ny Jiosy, haleloia, voafatsika Jesosy dia niakatra ny fiderana. Io ny mpanjaka ny Jiosy. Amen. Manohy an'izany no ataontsika eto androany noho ny amin'ny rahany Jesosy ry havana, dia zao tsika mba manana anjara amin'izany koa. Amen. Tsy tahaka ny Pilato intsony hoe ametraka soratra eo amin'ny hazo fijaliana, fa ny fiainanao mihitsy io ianao velo io fiainanao rehetrarehetra io mihitsy velarina eo anatrehan'i Jesosy androany dia hidera ho azy ry havana, fa mampirisika anao mihitsy Andriamanitra androany hidera ho izy. Noho ny amin'ny rahany Jesosy ange ry havana no tonga antsika ohatr'izao io hoe ataontsika androany iran'izany misaotra Jesosy ny amin'ny ranao, haleloia, fa ny ranao no matoy izao anay. Amen. Amen Jesosy. Sotranao zay atsiaro amin'izany mihitsy ny fahafatesanao ny matoy izao. Amen. Ny fahoriana nentinao ny matoy izao ny fiainana. Amen. Afaka izay
As you're not chasing nothing new enough fast. Amen, Jesosy malala. Nisy fotoana lavana ny raha ny zanak'ondry taloha rehefa nalatsaka dia tena niazahana mihitsy hoe zanak'ondry tsy misy kilema ny fidina. Tena ny fahatena. Tena nozahana hitanareo ohatra dia natao tena entina any amin'ny olona mahay mandinika mihitsy hoe tsisy kilema. Jerena daholo mihitsy no momba an'io zanak'ondry io dia eo ny atao fanatitra ho an'Andriamanitra. Fa Jesosy nge lavana mihoatra lavitra noho izany. Mihoatra lavitra noho izany Jesosy. Tena farak'izay madio ange Jesosy. Madio ny momba azy rehetra. Masina ny momba azy rehetra ny avana. Amen. Ary na dia nandalo zavatra be lehibe aza Jesosy teto an-tany teto, tsy nanova masina azy mihitsy izany. Misy fotoana Jesosy miseho amin'ny endrika olombelona satria mandalo zava-tsarotra izy. Misy fotoana hiteny aminy mihitsy hoe tena olombelona tokoa izy. Reraka izy. Tezitra izy. Ry havana malala. Malahelo izy dia mitomany koa izy. Fa izany rehetrarehetra izany nitranga teo amin'ny fiainan'i Jesosy fa tsy nanova masina azy mihitsy izany. Tsy nentina voapetipetina an'i Jesosy na dia kely azy. Tsy nanova zanak'ondry tsy misy kilema azy mihitsy. Ny zavatra rehetra nalovany teo amin'ny fiainany. Ary tsika mba ahoana? Vao mandalo zavatra kely tsika dia voapetipetina. Vao misy zavatra miseho dia iny dia voalototsika lavana. Fa Jesosy lavana tena tsy misy kilema. Ary raha natolotra Jesosy tena nety tamin'Andriamanitra mihitsy io fanatitra. Io ny fanatitra tena nakasitrahana indrindra teto ambonin'ny tany. Nety indrindra tamin'Andriamanitra. Amen. Fa tena mety indrindra amintsika koa. Satria raha zanak'ondry tsisy kilema, aiza moa tsika nahita zanak'ondry? Fa ry havana, mendrika loatra Jesosy tsika io. Tsika no voninahitra azy androany. Hitentsika andrany hoe mendrika. Mendrika tumburaitsitu mendrika Mandrakizai turi mendika tumpuraisitu mendika tumpuraisitu
tu resisto.
Tumpulai situ Menjita Tumpulai situ Haleluya. Eny ry havana malala. Ianao fa ianao tonga eto androany tena mahatsapa an'izany mihitsy Andriamanitra tena mendrika izy io. Be dia be ny olona manometsiny an'izy io. Be dia be ny olona miteny an'izy io hoe raha Andriamanitra ve ny fitiavana dia maninona ny zao. Betsaka mihitsy aza ny olona manontany fa maninona moa no nasiana ny devoly satria te hanometsiny an'Andriamanitra. Tsy mety resy lahatra mihitsy hoe tena tsara io Andriamanitra io ry havana. Fa ianao androany zany ny tonga eto ianao amin'ny fonao sy ny sainao rehetra mihitsy no itenenanao hoe tena tsara ianao Andriamanitra. Na dia nanaovanao ny fiainako fotsiny azy, tena tsara ianao Andriamanitra. Dia zanak'Atalia anie ry havana tany amin'ny toerana nisy anazy tany, tsy verina tany amin'ny rainy mihitsy izy aloha. Na dia efa nepotika sy nepotika aza ny fiainana. Na nometsiny an'Andriamanitra foana izy aloha. Na nometsiny an'ilay rainy foana izy aloha. Nanomboka vao niala tao amin'ny trano io. Matoa izy tsy mbola netratra hiverina tany satria mbola tsy nety nahita foana izy hoe tsara lavitra ny taria fa nitohizany ihany alohan'ny fiainana. Mbola nanana fanantenana izy teny amin'izao tontolo izao. Mbola nanam-panantenana hoe tsy maintsy mbola tafavoaka izao fiainako izao. Raha za indray aloha lehilahy tsy miboaka herintaona, za indray aloha dia tsy maintsy mbola hiarina ny lako iny tranony raiko iny, za tsy hiverina any fa za tsy maintsy tafavoaka ny fiainako. Dia nahatoky tena nge zany. Dia nanana fanantenana saingy tsy tao amin'ilay rainy. Fa izao ry havana, any amin'ny fotoana farany efa tena nandrasa nopotika tanteraka mihitsy ny fiainany. Efa tena teo amin'ny fotoana anankiray tsy nampisy fanantenana azy intsony. Ary tena ozy izy hoe tsy vita intsony ity. Na za maty, na za mandeha mandadiladany amin'ny raiko, na dia amin'ny enatra aza, tsy maninona satria ho faty ihany. Ohatrany tehitrehitra zanak'Adala hoe rehefa samy ho ratsy ihany, aleoko indray miverina any amin'ny dada. Ry havana malala. Mpanompo ny eritreretiny hiverina tany, tsy neritreritra ho zanaka izany intsony izy. Eny ry havana. Ny olona ry havana, ninona mety fandavan'ny olona an'Andriamanitra? Fialan'ny olona ao an-tranon'io Andriamanitra io, izay eritreritra rehetra nentiny miala tao, na fahatokisanteny zany, na fahatezerana zany, na mety hoe miala tsotr'izao fotsiny satria nahazo valim-bavaka, dia izao ry havana. Andriamanitra mbola eo foana. Miandry ny sainy mody. Raha mbola tsy maty ny olona iny, soa ihany fa tsy maty ilay zanak'Adala tany amin'ny isy azy. Fa mbola afaka nanana hery kely nandehanana ny verina. Andriamanitra ry havana. Izany ige ny ataon'i Jesosy amintsika. Na roviana dia mbola miandry antsika Andriamanitra. Tena tianao Jesosy. Amen. Haleluya. Família
chanuna Sayana, Shekana, let me fit you, see me family jambu. When we are Fumuna, Jayari, Lanania, Sanakata, Lanandonia, Lantawa Chanuna. Sharifa, Mutakwane, Tenama, Rubitane, Yafana, Timani Teresa, Nade Malenya Sof, Jenda, Nitsushura, Ina Nafaka, Nikachapu, Afaka, Tisomisa, Jana. Sayana, Shekana, let me fit you, see the family jambu. Jayari, Lanandia, Sanakana, Lanandonia, Lantawa Chanuna. Sharifa, Utakwane, Tenama, Rubitane, Yafana, Timani Teresa, Nade Malenya Sof, Jenda, Nitsushua, Ina Nafaka, Nikachapu, Afaka, Tisomisa, Jana. Shanifa, Utakwane, Tenama, Rubitane, Yafana, Timani Teresa, Nade Malenya Sof, Jenda, Nitsushua, Ina Nafaka, Nikachapu, Afaka, Tisomisa, Jana. Jenda, Nitsushua, Ina Nafaka, Nikachapu, Afaka, Tisomisa, Jana. Jenda, Nitsushua, Ina Nafaka, Nikachapu, Afaka, Tisomisa, Jana. Afaka, Tisomisa, Jana. Afaka, Tisomisa, Jana. Miderany Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindram-pony. Aoka hanao izany ny navotan'i Jehovah, dia izay navotany ho afaka amin'ny tanany fahavalo. Sy nangony avy tany amin'ny tany maro, dia avy tany atsinanana sy andrefana, ary tany avaratra sy ny tany amin'ny ranomasina. Ireny tanan'efitra ireny, ka nanavatsava tany an-tany foana, ary tsy nahita tanàna honenana. Noana sy nangeta eto izy, sady reraka ny ainy tao anatiny. Dia nitarena tamin'i Jehovah ireo raholy, ka novonjeny tamin'ny fahatereny. Dia nitondra azy tamin'ny lalana mahitsy izy, mba hankanesany any amin'ny tanàna honenana. Aoka hiteran'i Jehovah ireo noho ny famindram-pony sy ny fahagagana ataony amin'ny zanak'olombelona. Fa mahafa-po ny fanahy mangeta eto izy, ary ny fanahy noana ho vokisany soa
Alleluia. Amen. Leclerc, bonjour. Alleluia. Mihaino ny teny Jehovah nareo Jentilisa. Ary torioany amin'ny tany amorontsiraka any lavitra any zany ka ataovy hoe izay nampiely ny Israely no nanangona azy indray sady hitandrina azy toy ny fitandriny mpiandry ondriny. Fa Jehovah efa nanafitra any Jakoba sy efa nanafaka azy tamin'ny tanany mahery noho izy. Ka dia ho avy reny ka hioby ao amin'ny avoanany Ziona dia hitany zotra ho any amin'ny zavatsoan'i Jehovah. Dia ny vary sy ny ranom-boloboka sy ny diloilo sy ny zanak'ondry ary ny zanak'omby ary ny fanahy ho toy ny tanimboly voton-drano ka tsy hamalazo intsony. Ary amin'izany dia ho faly amin'ny fandizana ny Virjina mba amin'ny zatovo sy ny antitra koa, fa ampodiako fifaliana ny fitomaniny ka ampiononiko sy ampifaliako izy ho afaka amin'ny alahelo. Dia ho vokisako zava-matavy ny fanahin'ny mpisorona ary ny oloko ho voky ny zavatsoako ho i Jehovah. Halleluia. Sotranao izay Jesosy, misaotranao ny amin'ny fotoanandroany. Mankasitraka ny amin'ny fandalana misandrata izay nisy indray tamin'ity androany ity Jesosy ny fahasoavanao. Misaotra Andriamanitra
ianao nasanatra teto ianao no niterenay teto ary isorana ianao Andriamanitra fa zany teninao zany anie Jehova efa nataonao taminay anie zany efa namoky ny vavanay ianao efa namoky ny fanahinay tamin'ny tsoka matavy ianao ary zany mihitsy Andriamanitra tsy mba ho adinonay ny fitahiana rehetra izay nataonao anay Jesosy misaotra ny amin'izany rehetra zany misaotra ny amin'izao fotoana izao androany Jesosy amarana an'izao fotoana izao indray izay dia napita ho any amin'ny fandalana vavaka fiambenana dia fantatra fa mbola eto ianao Jesosy malalo mbola ianao foana no tompon'izao fotoana rehetrarehetra izao ianao ny sanatra eto amin'ny androny rehetra Jehovah Andriamanitra manao ny terany aja sy ny voninahitra mandrakizay haleluia amen zay ny fotoanantsika riavana tapitratra eto ny fotoana fa misandrata iranankiray farantsisa ny rahantsika dia amin'ny herindray tsika mionetra na mbola sonana amin'ny raha lanitra Jesosy dia misaotranao na hatrany farany mino fa tsika rehetra dia samy nanana tolotra daholo tany atokantrano tany ary samy mino fa faly Andriamanitra riavana ao an-danitra ao mandray fiderana veriko aminao foana hoe taloha dia tsy nanana afa-tsy ny zanak'Israely Andriamanitra teto amin'ity zao tontolo izao ity Andriamanitra firenena anankiray fotsiny foko anankiray fotsiny ireo ihany no anazy fa ampy anazy riavana amin'ny fideran'ireo olona ireo tena ampy an'Andriamanitra tao an-danitra tao ny amponga tapaky ny Miriam mivoaka rehefa tafita ny ranomasina mena ampy ny sandratan'Andriamanitra zany tsy mitady ny firenena rehetra akory Jehova hoe tsy maintsy miderana azy fa zay anazy ihany na dia vitsy azy ireo na dia kely ary ireo ianao koa ohatran'izany aza mieritreritra hoe tsika ve reto mba mideran'Andriamanitra fa za tena teteny aminao androany fa ny olona rehetra izay manandratra azy anatin'izao sabata masina izao riavana tena ampy an'Andriamanitra zany ary tena mahafaly azy ho azy rery ny voninahitra tianao Jesosy dahorintsika anao antiry ty androany amaranantsika amin'ny isan-drata dia tena misaotsika satria zay Andriamanitra nanaovanao fahagakana nanaovanao ny zavatra rehetra dia arak'ilay teniko teo manao hoe Jesosy efa tsy miteny amintsika tsony aza miteny amin'iza fa efa miteny mihitsy Jesosy hoe andana dia ambarao dia lazao ozy izy Jesosy fa tsy ny mpianatra ataovy mpianatra ny firenena rehetra lazao ny zava-mahagaga izay nataon'i Jesosy ianao dia izay no amaranantsika azy androany tsy ampy anahy tsony Andriamanitra ny mandoalika mivavaka fa za ilaza ny fahatsaranao itory ny fitiavanao man'Andriamanitra ny voninahitra tianao Jesosy aleluia amen
Tudo veio Israel, na Essinasa. Equipe Guarapanai, adulto com cadeira sair. E a Diwara, a upa desse Tantana. Cadeira da Fana, Sangawanantia. Nepeni na Wisayane, Rasifanana. Isana Nisachifuna, Amarkani Satina Ona, Arena Sara, Sarena Saudiana. Zambuki, Ivenitari Paratuki, Tahevara, Samavo Pena, Isaya Tururi. Arahanao eto amin'ny andramaka izao sy ny ankiradio isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 5 sasany alina ora eo mivavaka fiambenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Kolo Salama mivady sy ny groupe izay maresy angenesanao toroteny sy fampahelezana mivavaka fiamenana sambatra izay volamiaino aho ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo am-polambaravarako ny alohan'ny fiamenana amin'ny alina ny maso mba isaisainako ny teninao vavaka fiamenana Teny Jesosy pastera mianakavy, teny Jesosy antsika rehetrarehetra mankasitraka pastera nanome fitenenana ndaontsika hivavaka hanapetraka fotoana teo ampelantanan'Andriamanitra hivavaka antsika Andriamanitra tsara indrindra misaotra anao Andriamanitra noho ny fitantananao sy ny fiarovanao misaotra ny famondram-ponao Andriamanitra mbola velonay zay amin'izao fotoana izao Andriamanitra mety maro zavatra nataonay nandritra ny tontolo andro tsy araka ny sitraponao tsy fanaraka amin'ny sitraponao Andriamanitra mamela heliko anay hiatrika ty fotoana maminay ty vavaka fiambenana Andriamanitra njakao ny tokatrano misanay tsirairay avy njakao Andriamanitra ny fonay dovy mba homendrika toeranao Andriamanitra satria handre ny hafatra masina ny mpanomponao rehetrarehetra Andriamanitra zay hitondra zany hafatra anao zany Andriamanitra zay anatanteraka zany vavaka fiambenana zany Andriamanitra anjakao ny fon'izy ireo anjakao ny manodidina izy ireo ny hefitrano misy izy ireo Andriamanitra ny manodidina izy ireo Andriamanitra anjakao ianao Andriamanitra ny hanolotsiana izy ireo mba hahafahana izy ireo hampitany hafatra masina amin'ny tsirairay avy ianao ko Andriamanitra nanindry ny lelan'izy ireo mba hiteny araka ny sitraponao ny feo tsy avy aminao Andriamanitra halaviro lavitra izy ireo ary zay tsirairay afaka Andriamanitra zay handray zany hafatra masina zany Andriamanitra anjakao ko ny manodidina anay mba ahafahanay handray ny hafatra masina Andriamanitra mba hisaintsainanay mba hampiharinay amin'ny fiainanay Andriamanitra
Ary mety mbola maro koa Andriamanitro ny namanay zay mangetaheta hiatrika izany fotoana zany Andriamanitro. Fa ingianin'izy ireo, dian'izy ireo ianao Andriamanitro ny mahalala ny momba izy ireo Andriamanitro. Ary ny fitaovana izay ndesiny amin'izany koa Andriamanitro, ny telefôny, ny ordinatera, ny fitaovana rehetrarehetra Andriamanitro. Ianao Andriamanitro ny homba izy ireo mba tsy hisy fahatapahana, mba ho voampita amin'ny tsirairay avy ny hafatro masina. Andriamanitro, haingany Andriamanitro zahay tsy hainao fahazarana amin'ity vafoka fiambenana ty, mba handray ny lesona, mba ary hankatoavinay Andriamanitro ny hafatro masina, mba andesinay hiatriky ny fiainana amin'izao fotoana zao Andriamanitro. Misaotra sahady ny fombanao, misaotra sahady ny fanatanterahanao Andriamanitro izany vafoka fiambenana zay toanay zany. Misaotra reo. Amen. Alléluia. Amin'ny fifanina lehibe indray ary lasana mba malalo ny anona amintsika amin'izao fotoana izao dia faly be ny tena ka miarabanao eto ary dia manonona ny fiadanana tompo amintsika tsirairay avy isa-tokantrano isam-batan'olona izay tonga miaraka aminay eto amin'ity androany ity dia ny fiadanana ny tompony amintsika tsirairay avy dia matoky sy mino fa salama tsara daholo indray isika rehetrarehetra. Alléluia. Raha tonga eto ianao androany dia aza mieritreritra mihitsy hoe kisendasendra koa ny latongavana eto fa tena misy raharaha ilan'ny tompo anao. Alléluia. Za dia resy lahatra amin'izany tanteraka foana isan'andro isan'andro. Miarabantsika rehetra nandritran'izao sabata masina izao dia miarabantsika rehetra koa navita soma tsara. Alléluia. Aniny enemaniny misaoran'Andriamanitra ianao navita an'iny enemaniny fa betsaka ny olona tsy tody tamin'ity androany ity raha tonga tamin'ity namakivaky an'iny enemaniny, taony ny ndosany fahafatesana, taony ny tradoza. Misy olona zao amin'izao fotoana izao anao sabatany amin'ny hôpitaly, ianao nefa tonga eto ary ianao nefa afaka hitsahatra. Mety nandalo ady ianao nefa tadidio fa tao anatin'ny adiny ianao voaka mpandresy fa tsy hoe resy. Mety nandalo fahasoavana maro isan-karazany koa ianao fa ny zava-mahafinaritra dia zao io ianao mbola tafajoro ihany ka dia miaraba anao mba sabatsika rehetra ankao tsirony angalao maminy ity sabata masina ity fa nataon'i Jehovah ho antsika tsirairay avy. Alléluia. Raiso ny tsodrano. Alléluia. Raiso ny tsodrano. Ny tsodranontsika dia amin'ny Salamo fa 7:2-5. Alléluia. Salamo fa 7:2-5 no ataontsika androany resintsika ho tsodrano masina. Alléluia. Aminaran'i Jesosy Salamo 7:2-5 dia mivaky toy izao aminaran'i Jesosy manao hoe zavatra ray lonona angatahako tamin'i Jehovah, izany no tadiaviko, dia nitoetra ohatran'i Jehovah amin'ny andro rehetra iainako mba ho faly mijery ny fahasoavan'i Jehovah sy mandinika ny tempolony. Fa hanafina ohatran'ny fialofana amin'ny andro fahoriana izy, ampiery aho amin'ny firenena ao andayana izy, anandratra aho eny ambony vatolampy izy. Halleluia. Amen. Raha misy zavatra tokony iritsika amin'izao fotoana izao dia izao nitoetra ohatran'i Jehovah amin'ny andro rehetra iainantsika, fa eo ny mahatsara antsika, eo ny mety amintsika, eo ny mahasambatra antsika. Hanafina anao amin'ny ao ohatran'ny fialofana amin'ny andro fahoriana Jehovah dia ampiery anao amin'ny firenena ao andayana izy, anandratra azo eny ambony vatolampy izy. Halleluia. Amen. Azo tanteraka aminao anie izany tsodrano izany dia tahiny tompo isika mianakavy. Halleluia. Anao hira anankiray tsika raiso aloha izany tsodrano izany nao hatrany ambonimbony ihany no arabeko. Raha nolo Solga Koety Marina Tena Canada, Miriam Andriamalala Allemagne, Normal Sien Madagascar, Katanga Malala France, Mitsubianzana Arabie Saoudite, Artisanat de Madagascar France, Sommet France, Marijou États-Unis, Tina Koutarzaka France, Kotanela Belgique, Lovlitina France, Marijou États-Unis, Kotanela Belgique, Andrina Suzel Suisse, Marina Tena Canada, Erika Rak France, Rosemina France, Angelina Rodriguez Arabie Saoudite, Kadaka France. Tahiny Jesosy daholo isika rehetrarehetra. Andaontsika hanao hira anankiray mahafalifaly. Halleluia.
zao tatsika ty raha mahafinaritra be ty satria tsika tongeto de feno fifaliana alleloia io koa no elifany to fa tonga berge sava Koweït tina rakotarizaka France no elifany to France tahiny tompo a isika tsirairay avy daloha tsika anao hira anankiray ao anatin'ny tirity anao a de afaka mitsofa volombelona ianao inona nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao a inona ny fahasoavan'Andriamanitra no raisinao a alleluia tao anatin'izay a fotoana tsy nifankahitantsika ho maly moa tsika tsy mifankahita teto satria ny antony manokana tsy afaka nanao fotoam-bavaka tsika maly nefa de falitsika mbola tafaony eto indray androany alleluia tatsika ty raha mahafinaritra be ty a de mba ho feno fifaliana tahaka izany iry zany koa ania isika tsirairay avy a miatrika zao fotoam-bavaka izao sy miatrika zao sabata masina inona no fahasoavan'Andriamanitra no raisinao a inona ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao a ka azonao amezam-boninahitra azy anao zany raha nitahiny tompo halleluia misy fahasoavan'Andriamanitra zay a nirotsaka tamin'ilay menakavy kely tamin'ity androany ity de man'Andriamanitra ny voninahitra fa zava-nahafaly le izy halleluia nahafaly tokoa satria zavatra tediavina ve moa tsy omen'Andriamanitra tsy hahafaly halleluia de nahafaly a tahiny tompo zany zay androany de zay nijoroka vombelona aminareo ndao ary nihiritsika de ao anatin'ny tiritinareo a io koa hoe manamintso hoe fatafiditra tonga soa ihany koa de meno finaritra tsika amin'ny tirity a dia aoriana tirity tsika dia amaky fijona vavombelona de hitra amin'ny tenin'Andriamanitra zay entin-drahalahintsika Jonathan meno finaritra daholo ihany a tahiny tompo Nel fifalina ni fiena con fideranna Dico nimdera non facciano anche mai nessuno Anche se ni devo fava alcuni anarana Non c'hanno tireccia si puoi già donati Fifalina fora e fa fiderana Fifalina fora e fa fiderana Isama tsarchari chiena kuya tsuku e narana Nifuka ubanje samyada Sabaku fatis fatiantukan fanupana Tiku ni manupano sashiana Anjamani chu Manjisinya sarasini satanaku shasuana Manal zare chambanam lalana usyadiku Fifalina fora e fa manupana Fifalina fora e fa manupana Isava sarchare chiena kuya tsuku e narana Nifuka upanje samyaja Umiyegina Nel fifalina ni fiena considerata Junim derano sacianao Ademani chu Desinya sarasi di satana kunda subanao Nanukshani rati rechati twejato naziku Fifalina fora e fammi derana
fona rehefa fiterana ny zava-tsarotsa rehetra iainako iatsoko fianarana mifoka ho mpanjesy amin'ny adao fierena tena ferana hoe fena fona rehefa fona Sienna kuyensuku yenarana Pajesam yadao Ungierina Fakau pajesam yadao Ungierina Fakau pajesam yadao Alléluia. Makasitraka atsika rehetra. Alléluia, mahafinaritra be ny riny. Nare maky témoignage sika naniza no voalohany. Ewa misy teny anglisy ato fa ato misy cours d'anglais. May what we should desire today be a blessing to lean on the Lord. Ozy izy marina tiana. Halleluja. Izany ny zavatra misaotra ny tena dikany tamin'ny teny anglisy. Misaotra indrindra marina tiana. Halleluja. Tsara Jesosy. Halleluja. Tsara fantatrao fa tamintsika misy cours d'anglais gratuit. Halleluja. Miaraka amina mpampianatra tena mahay mampianatra tsara tahiny tompo amin'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana dia tsy za fa marina tiana. Halleluja. Normal lasena hoe normal lasena hoe aimbo nakasitraka tamin'ny tsodrano izy. Io koa fa tonga Zokiama. Halleluja. Koety. Tahiny tompo. Eo amin'ny Kodanila manomboka. Zoky Kodanila. Halleluja. Misaotra ny tompo lehibe mbola velonaina soma tsara sady omeny tombon'andro fahavelomana fahasalama hatrany izay menakavy. Fa tsara ny tompo voninahitra ho azy ireriany. Halleluja. Amen. Hoe marina tena eo ihany ve ilay vazahanareo? Eo ihany ilay vazahantsika ka. Halleluja. Ataontsika foana ny traduction Niza io na hoana tsy antanitsika zany fa ataontsika foana ny traduction izy misy olona hafa foana amin'io sady izy efa eo mihitsy. Eo foana mihitsy izy dia ataovy ho azy afaka manao tahiny Jesosy. Alléluia. Hoe Marie-Angela tahiny Jesosy daholo isika menakavy dia bon sabbat. Tonga soa ihany koa Marie-Angela Dubai. Hoy Kodanila hoe alléluia misaotra tompo lehibe fa velonaina soma tsara nomeny tombon'andro fahavelomana salama tsara izay menakavy. Fa tsara ny tompo voninahitra ho azy reriany. Alléluia. Amen. Oui, Thierry Berthelot. Bonsoir Thierry. Et bon sabbat. Bonsoir pasteur, les frères et sœurs. Que le sabbat soit joyeux et que Dieu nous accompagne. Grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Merci. Marina tiana hoe isaoran'Andriamanitra nanome tombon'andro ay trano sakafo ary fitafy isaorana indrindra izy fa mbola afaka manatrika sabata miaraka eto isika. Alléluia. Amen. Hoy androny Yesusy ilay velona Jesosy fa tena nombany sy ny tantaniny ary nomeny izay rehetra sazy izay menakavy kely androany voninahitra dia averina ao an'Andriamanitra reriany. Amen. Alléluia. Alléluia. Fontaine Lalanirina France tonga soa ihany koa. Hoy no Elifanto hoe misaotra an'Andriamanitra lehibe fa voariny zanako tao ampiasana raha nisy accident teo
nataon'ny mpiara-miasa taminy teo mpanamboarana fiara dia nisy zavatra tsy voasery dia ndrifatra tampoka le fiara dia nandona ny servanty ny mpiasa roa dia saika voapositra taony mpiasa ray raha tsy nitsoaka fa ny zanako kosa dia nijery fotsiny ny zavatra niseho fa tsy nisy nakasika azy ny loza. Misaotra Jesosy malala fa tena arovanao amin'ny loza isan'andro zay. Tena zany raha misy zany tokony tena misy oran'Andriamanitra tsy dira dia ny aina zany fahasalamana, zany fiarovana ngezabe satria raha tsy zany dia mety na dia ataoko hoe maratra dia tsy efa ratsy zany. Mainka moa fa sanatria fa tena isaorana an'Andriamanitra. Misaotra anareo ihany koa amin'ny commentaire amin'ny teny frantsay hoy Ranabavy Berta misaotra an'Andriamanitra amin'ny fahasoavana sy tombon'andro tonga soa sabata masina fitsarana dia raina Jesosy malala salama ny menakavy. Alleluia, amen. Misaotra Zoky Berta. Hoy Zokin'olo malala seny hoe dia raiko hatrany Jesosy fa tsy nahanadinana izy tamin'ny andro anio ny ta ny ambina na matsy na melona tsy nandaona na foy indray. Halleluia, tsara Jesosy, ampy tsara mihitsy zany. Ahoana izy ny ta ny ambina na matsy na melona tsy nandao, tsara loatra zany, mahafinaritra. Misaotra Zoky malala noro malala zeno. Hoy zandro tojo hoe alleluia, ny tontolo androko androany dia isaorako an' Jesosy fa tena nandeha lavitra be zany androany ny zavatra nijerena zay dia raina Jesosy fa nitorona ny fanamasina saina dia nahazo ny tsara indrindra sady zay mbola nahazo promotion vidy ray dia mahazo ray dia ray ihany no nalohako ny volona fa le ray cadeau. Halleluia, dia raiko Jesosy fa saikatratra ny lamanja androany fa diso ny nanaovako an'le lera amin'ny disque de stationnement dia nisy an'le olona service d'état reny naka sary izy dia soa ihany fa nijanona atao anaty fiara zany ray dia rehefa naka sary n'le fiara sy le disque dia de stationnement le olona dia nivoaka zandrinay dia niresaka tamin'le olona sady nialatsiny teo dia tsahana andola amandy indray. Alleluia, dia raina Jesosy nomba sy niarona menakavy kely. Alleluia, tsara Jesosy. Fabiolany Menjanamary tonga soa ihany koa bon saba. Hoy Aingodrina Rodriguez hoe alleluia, dia raina Jesosy fa vita soamantsara ny anemana ary mbola velonayna natratra zao tambatamasina fitsarana zao indray misaotra azy manakariva. Alleluia, amen. Alleluia. Hoy Tina Rakotarzaka misaotra an'Andriamanitra ny tenako mbola narovany ara-panahy tamin'ny loza aretina ary mbola nome ny rivotra sy sakafo ary fiarovana rehetra amin'ny fitahiana. Jesosy ho anay menakavy kely. Alleluia, voninahitra mandrakizay dia ho an'Andriamanitra mahery. Alleluia, amen. Alleluia. Ao anareo izy Zoklina hoy Lina hoe alleluia, misaotra an'Andriamanitra lehibe fa narovany tamin'ny accident grave tamin'ny lalana nalehako maly ny androany dia nilamina ny tontolo. Vita indray koa ny enemana, maro ny zavatra natrehana fa misaotra azy tamin'ny fanatrehana sy ny fitantanany rehetra. Salama tsara zay dia izao mbola tafoana soamantsara atao hatramin'izao indray dia raina ny anarana masina voninahitra ho azy irery ihany. Amen. Halleluia. Io fa tafiditra miana Madagasikara Zoky mihaja Jesosy mpandresy tahiny Jesosy. Ahoana ny Soamevo dia raina Jesosy malala tompo sabata fa vita soamantsara ny tontolo andro, vita soamantsara ny anemana, nahazo fahasalamana hatrany hiditra sabata masina dia velonaina mbola velonayna tonga eto tsika menakavy. Alleluia, amen. Sotra hoy Zoky Erika alleluia, dia raiko Jesosy malala fa tena nafinaritra ny tontolo andronay menakavy kely sady teo koa ny fiarovany sy ny fitantanany anay menakavy kely. Dia androany koa naharay noty ny zanako vavy dia nahazo daholo izy ary ny zanako lahy dia nahazo noty ambony be. Alleluia, dia misaotra azy koa fa koa za fa nositraniny tanteraka ny fanondroko izay nivoto be. Ito pastera mibavaka dia mankasitraka pastera tahiny tompo anao sitrana soa. Io koa tsiramboara-mielona nambinina fa tonga soamantsara. Hoy Zoky mihaja hoe dia raiko Jesosy niaro sy nitantananay menakavy kely nanome sahaza anay izy. Misaotra Jesosy fa mbola hiditra amin'ny sabata masina fitsarana. Tsara Andriamanitra tonga soa koa Jonatana, rahalahy Jonatana tahiny tompontsika rehetrarehetra. Zay ary no ela. Alleluia, misaotra anareo nanome voninahitra n'Andriamanitra. Hoe Zoky Lovely hoe dia raiko Jesosy dia raiko sy isaorako Jesosy fa narovana nandritra an'izay enemana izay nomeny fahasalamana. Halleluia, amen. Amen.
Ohatsika hitravatra amin'ny ten'Andriamanitra hoe teny rahalahintsika Jonatana. Alleluia. Dia tonga dia mitsika ny Jonatana avy hatrany ary ny fitenenana dia toritely izy dia mivery ny tenako avy eo mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Tahin' Jesosy Jonatana anao ny fitenenana. Alleluia. Mankasitraka indrindra pasteur name fitenenana dia faly be indray androany afaka mizara ten'Andriamanitra eo amintsika tsiraray avy resaka fahasoavana lehibe ho anahy foana zany dia raiso ary mibebonao fa miaraka ny ten'Andriamanitra avy hatrany dia ny teny izay hitantsika androany dia hitantsika amin'ny Jaona 10:10 dia ny 10:10. Jaona 10:10 dia vakiantsika aloha ilay soramandry ery ambony amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny nitorian'i Jesosy ny amin'ny mpiandrondry sy ny lazain'ny tenany ho mpiandry tsara. Vakiantsika amin'izay ilay Jaona 10:10. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana. Izao avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Amen. Miverina amintsika ianao zany ten'Andriamanitra zany mety fahiny matetika zany fa misy antony mahatonga mbola ten'Andriamanitra ho averina amintsika zany teny zany. Dia hoy izy ilay teny vakiantsika teo voalohany indrindra hoe ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana. Izy ary avana malala ny mpangalatra voalohany fantatrao, izy any manao an'ireo toetra ireo hoe mamono mandringana, mangalatra. Dia zara nandingana ity ten'Andriamanitra ity dia ny voalohany manao an'izany eo amin'ny fiainako eo ny eo amin'ny fiainanao koa dia ny devoly. Devoly ny fahavanantsika voalohany indrindra rehefa manompo an'Andriamanitra isika. Dia tena maro ny ten'Andriamanitra satria rehefa tsy eo ny fitahian'Andriamanitra, rehefa tsy mitantana antsika Jesosy dia ny devoly manana fahefana eo amin'ny fiainantsika dia nyzany nisany ny tanjon'ny devoly. Ny devoly mitondra fahakorontanana. Ny satry ny devoly dia hikorotana ny tokantranonao. Satry ny devoly iainao anatin'ny aretina ianao, ho bokan-trosa ianao, tondra fampitena be da be eo amin'ny fiainan'olona anankiray zany ny devoly. Ary mangalatra ozy izy ny ten'Andriamanitra teo, ny mpangalatra tsy ho avy raha tsy hangalatra. Ny fomba ny devoly dia mangalatra ny fiadanana izay nampanantenan'i Jesosy. Dia ny olona ka rehefa tsy manompo an'Andriamanitra, rehefa tsy manompo an'i Jesosy dia tsisy fiadanana ao anatiny dia mitady izay zavatra mahafalifaly anazy. Satria izay ny nahatongava ny mpangalatra eto mba hangalatra, tondra fandringanana, manimba ny fiainana, mandeha mitsangatsanga, dia avy eo voan'ny aretina, avy eo mikorotana ny eo an-tokantrano dia potika amin'ny fiainana. Fa izao ry havana malala, misy secret ialantsika ao anatin'izany. Misy secret tsy hananan'ny fahavalo fahefana eo amin'ny fiainantsika. Dia hoy izy ilay ten'Andriamanitra hoe izao avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be da be. Alleluia. Iza ilay izao teneny eto dia Jesosy no lazaina eto. Tahaka ilay soramandry ery ambony ery hoe ny nitorian'i Jesosy ny amin'ny mpiandrondro sy ny lazain'ny tena no mpiandrondro tsara. Sory havana malala fa nisy Jesosy ary Jesosy eto nampanantena antsika hoe izao izy avy dia mba hanana ny fiainana ary fiainana be da be. Alleluia. Raha diniantsika ny havana malala, raha tena jerevantsika ato amin'ity testameta vaovao ity dia tamin'i Jesosy tonga tetỳ tany marina dia tena naneo an'izany izy hoe nanome fiainana ho an'ny olona maro izy. Betsaka ny fiainan'olona tato anatin'ny Baiboly tato potika, nangalarin'ny devoly ny fifaliana, nangalarin'ny devoly, nangalarin'ny fahavalony ny fahasalamany. Fa noho ny tonga Jesosy dia niova ny fiainan'izy ireo. Dia tanteraka ilay tenin'i Jesosy eto hoe zaho izy amin'ny anareo fiainana dia fiainana be da be.
Alleloia. Donc vakintsika mba hijery an'izany tsika nanahoana Jesosy rehefa tonga teto an-tany teto hoe amerina mahakely tsika somary dingadingantsika le ten'Andriamanitra ho vakiny eto. Raiso any amin'ny baibolinao ohatra fotsiny ao amin'ny Marika toko voalohany dia ny 1:40. Marika toko voalohany dia ny 1:40. Dia zao tsy ho vakintsika daholo le ten'Andriamanitra fa ny soramandry no ho vakintsika. Voalohany alohany ny nahasitrana an' Jesosy ilay boka. Alleloia. Boka zany ry havana malala dia nahilikiliky ny olo zany taloha. Tsy mahazo miditra ao anaty tanàna zany boka zany taloha satria olona maloto zany. Te vao mitonga ny boka dia mitsoaka daholo ny olona satria olona maloto mamindra ny fahabokana. Fa teto tonga le Jesosy le mpanome fiainana dia inona hozy izy nareo nisy ny nahasitrana an' Jesosy ilay boka. Niova ny fiainan'ny boka teto lasa afaka miaraka amin'ny olona ny boka, lasa afaka mifandray miaraka amin'ny olona ny boka satria tonga teo amin'ny fiainan'i Jesosy. Alleloia. Toy izany tsika ao amin'ny Marika toko voalohany ihany raisintsika indray toko faharoa 1:1 dia ny soramandry manao hoe ny nahasitrana an' Jesosy andray lehilahy narary ny Palesisa tao Kapernaomy. Teto indray nisy lehilahy anankiray naleny tsy afaka netsika vao amin'ny Palesisa hozy izy ny ten'Andriamanitra. Fa tonga Jesosy ilay mpanome fiainana dia nitsangana zany raha lehilahy zany. Sitrana raha lehilahy. Mahery ry havana malala Jesosy ary mpanome fiainana ry havana malala Jesosy andao toy izantsika ihany ahitantsika an'izany hoe mahery Jesosy. Efa fantatritsika rehetra zany tantara zany fa tiako ampisintomana ny saintsika fotsiny androany hoe marina ve zany tenin'Andriamanitra zany, tena misy ve zany ten'Andriamanitra zany hoe mpanome fiainana tokoa ve Jesosy ary mameanja fiainana be da be tokoa zany ve Jesosy. Fa tena manome izy ry havana. Ao amin'ny Marika toko 5 andao vakintsika. Marika toko 5 dia ny 1:1 dia ny soramandry ihany vakintsika. Fa rehefa manana fotoana ianao dia manentana anao hamaky an'ireo ten'Andriamanitra eo hitanao hoe tena manome fiainana raha zany Jesosy zany. Marika toko 5 1:1 dia amin'ny anaran'i Jesosy ilay soramandry ny namoahan'i Jesosy ny demony maro tao amin'ny lehilahy tao amin'ny tany Gerasema. Teto indray nisy lehilahy voageza ny fanarasiny nogezainy devoly ny fiainan'ity lehilahy ity ary na ny olona ary nefa nanilikilika anazy efa natahotra anazy satria mamono. Tena hoe atahoran'ny olona zany lehilahy zany satria nisy fanarasina ngeza tao anatiny. Fa tonga Jesosy dia sitrana koa zany lehilahy zany. Betsaka ry havana malala tato anatin'ny baiboly ny olona rehetra izay mifanena tamin'i Jesosy, ny olona rehetra izay nampiditra an' Jesosy teo amin'ny fiainany, ny olona rehetra izay nandray an' Jesosy dia niova amin'ny fiainan'izany olona izany. Androany ary havana malala dia hiverina hisintona ny saintsika. Jesosy ry havana malala raha tonga eo amin'ny fiainanao, raha nandray an' Jesosy ianao dia ny fiainanao io koa tokony hisy fiovana eo amin'ny fiainanao. Raha ao anatin'ny aretiny ianao dia tsaroa fa Jesosy teto tsy nijerevan'i Jesosy fotsiny ny aretiny, fa nositranin'i Jesosy ny olona tao anatin'ny aretiny. Ary androany zany ianao raha tonga eto raisy eo amin'ny fiainanao Jesosy, fa izany natongavany hanome fanasitranana antsika. Raha misy fanahy ratsy mangeja ao anatinao, mety manofy ratsy ianao isan-karina, mety misy fanahy mangeja anao tena manery anao, raisy eo amin'ny fiainanao Jesosy fa ito mpanompon'Andriamanitra izay na mivohan'ny demony nandritry ny taona maro tonga Jesosy dia niova ny fiainana. Ndao ny maki ten'Andriamanitra ray afara antsika dia ny ten'Andriamanitra afara no vakintsika dia hitantsika eo amin'ny Korintiana mialatsiny eo amin'ny asan'ny apôstôly zafady. Asan'ny apôstôly toko 13 dia ity sy maro vakintsika kely le tena amin'ny anaran'i Jesosy. Asan'ny apôstôly toko 13 ny nahasitrana ny Petera ilay lehilahy nalemy tongotra sy nitoriny teny nataony tamin'ny olona mialatsiny. Ary Petera sy Jaona niakatra eo ankianjan'ny tempolo tamin'ny ora fahasivy fitoampy fivavahana. Ary nisy tondra lehilahy nalemy tongotra hatrany ankimbon-dreniny izay napetrana isan'andro teo anoloan'ny vavahan'ny tempoly ilay atao hoe tsara endrika, mba hangataka fiantrana amin'izay niditra teo ankianjan'ny tempoly.
No nahitany Petera sy Jaona efa niditra eo akanjany tempolo izy dia nangataka mba omena fiantrano. Ary Petera sy Jaona nibanjina azy ka nanao hoe mijery anay dia nibanjina azy roa lahy tsara izy. Fa nanantena azy zavatra taminy fa ho Petera tsy manana vola fotsy na volamena aho fa izay ananako no omeko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana. Ary niraisiny tamin'ny tanany ankavanana raha lehilahy ka natsangany dia natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny. Amen. Zao ry havana malala nisy an'ity lehilahy ity fantatritsika loatra ity lehilahy ity dia nararina nandritry ny efatrany akibon-dreny ozy izy no nalemy ity lehilahy ity. Fa tonga Petera sy Jaona dia ny zavatra nataon'ny Petera sy Jaona teto tsy nanome zavatra anazy, tsy nanome vola anazy, fa ozy izy Petera sy Jaona tsy mba manan-komena anao izy izay fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta mitsangatsangana dia nitsangana raha lehilahy. Sitrana raha lehilahy dia nitsangana izy. Aleloia. Ny tiako ambara ry havana malala, Jesosy tamin'ity fotoana ity efa tsy teto an-tany intsony Jesosy fa efa niakatra tany an-danitra Jesosy. Fa Jesosy nanome fahefana amin'ny Petera sy Jaona. Jesosy namela fahefana ho antsika rehetra nametraka ny fany masina. Dia teto Petera sy Jaona nanonona ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta ozy izy nitsangatsangana dia sitrana raha lehilahy. Zao ry havana malala, amin'ny tena nanotory teny, mety efa tsy ety an-tany intsony koa Jesosy. Mety efa tsy any Jerosalema sy tsy any Israely intsony Jesosy. Fa Jesosy nanome fahefana antsika tahaka ny nataon'ny Petera sy Jaona teto. Androany tadidio fa mbola Jesosy ilay tsy miova omaly sy anio ary mandraka izay. Raha nanasitrana izy tamin'izany fotoana izany, raha nanao fahagagana izy nanangana ny maty, nanangana ny malemy, nanasitrana ny olona voan'ny fanahy rasy dia mbola hainy ataony izany. Androany izany ry havana malala tena hoe andaontsika hitahaka an'izany indray. Raha iso amin'ny fiainanao Jesosy, teneny misy hoe ianao Jesosy nampanantena fa ianao hanome fiainana dia fiainana be da be. Dia androany tena raha tena ho raisinao Jesosy dia aneo amin'ny fahatsarany eo amin'ny fiainanao izy. Ninona mety zavatra mangeja anao, ninona zavatra mety mahazo anao, mety potika eo amin'ny fiainanao, voazin'i Jesosy anao atsangan'i Jesosy zany. Fa mahatonga anao mety mbola potika, mahatonga ny fiainanao mety mbola rava, mety mbola misy fandringanana, so misy fanahy rasy mbola mangeja ao anatinao, so mbola mitevolo ny fahavalo manjaka eo amin'ny fiainanao. Fa manomboka androany raisy Jesosy ilay mpanome fiainana dia fiainana be da be. Fa tena ho tanteraka aminao zany hoe fiainana be da be zany no iananao. Dia saotrantsika rehetra ny ianao, izay no tena Andriamanitra nizarana teto. Voninahitra tian'Andriamanitra irery ihany. Aleluia. Amen. Aleluia. Mankasitraka andrina raharaha Jonathan. Mamy angeza nitory teny zany. Aleluia. Andriamanitra manankiram-pahasoavana maly fitianao. Tombositra sy fahasoavana foana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleluia. Jaona toko 7:10. Ny mpangalatra tsy avy dia misaotra rehetra koa mankasitraka azy fa mampahery-an'izareo ireny fankasitrahana izay ataontsika ireny. Aleluia. Jaona toko 7:10. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana. Izao avy mba hananana fiainana sady hananana ny be dia be. Eto zany dia misy fampitahana. Aleluia. Misy fampitahana. Iresaka momba ny mpiandry Jesosy eto. Aleluia. Momba ny mpiandry ondry. Ny mpiandry ondry dia misy ratsy dia misy tsara. Aleluia. Ny mpiandry ondry ratsy dia zao mody miandry ihany izy. Fa betsaka ny zavatra afaka isehoan'ny mampiandry ondry ratsy azy. Ohatra, tsy manome sakafo ara-potoana izy mety mitondra anazy misotro rano fa any amin'ny rano maloto na mety any amin'ny bozaka tsy mety aminy. Mety rerahany be, entiny miakatra fiakarana be zany anaty vatolampy silasila be. Betsaka ny endrika ahitana an'izany.
fa ny tena ahitana fa tena mpiandry tsara izy de zao izy ndraiky efa kitsika ny ten'Andriamanitra nyreo efa kitsika hatramin'ny voalohany fa mahafinaritra be ty filazantsara ny janao teko fafolo ity ny soramary de nitoriany Jesosy ny amin'ny mpiandry ondry sy ny ilazany ny tenany ho mpiandry tsara ao anatin'ny mpiandry ondry ao zany de misy anankiray mpiandry tsara minarany Jesosy lazako aminareo marina de marina tokoa fa tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry fa izay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananika amin'ny fefy de mpangalatra sy tsy olona fa izay miditra vavahady no mpiandry ondry ary izy no voan'ny mpiandry vavahady ary ny ondry mihaino ny feony ary izay ondriny tokoa de atsoiny amin'ny anarany avy ka entiny mivoaka rehefa atsona ny anarany rehefa atsona ny anarany rehefa atsona ny anarany de hono izy eto hoaniko ahore halleloia ny ondro izy manaraka azy sady manala ny feony reo ary ny vahiny tsy arahiny fa andosirana satria tsy fantany ny feon'ny vahiny izany fanarana zany no nolazainy Jesosy taminy nefa tsy azony zay zavatra nolazainy tam'izany de hoy indray Jesosy taminy lazaiko marina aminareo tokoa lazaiko aminareo marina de marina tokoa izany vavahadin'ondry mpangalatra sy jolahy izy rehetra tonga talohako fa tsy nihaino ny ondry tsy nihaino azy ny ondry zany vavahady raha zany idiran'ny olona de vonjeny izy ka hiditra sy voaka sady azo hanina raha maninona hony zaho izy Jesosy ny vavahady raha izany idiran'ny olona de ho vonjeny izy ka hiditra sy voaka sady azo hanina sady hiditra ny voaka no hahazo hanina raha Jesosy reo fijonova vomelona ataonareo misaotra n'Andriamanitra fa nomeny hanina sahaza nomeny fitafiana nataony nety zay natao misy fitahian'Andriamanitra Jesosy zany vavahaditsika halleloia ny mpangala aloha izy tsy avy raha tsy angalatra sy amona ary andringana fa iza avy mba hanana ny fiainana sady hananany be dia be halleloia io de endriky ny vala anankiray dia misy ondry be dia be ao anatiny halleloia de io vala io tsy maintsy misy vavahady avany ananany zany ny ondry avany amin'ny atsahany de hiditra ao anaty vala de miditra ao vavahady ny vala de fefy anankiray toerana anankiray mifefy ahafahana mampitoby manangona ny ondry ary ahafahana ihany koa miaro ny ondry halleloia rehefa ao anaty vala ny ondry de adidin'ny mpiandry ny miandry azy zany hoe mba ahafahan'ny ondry ho raisina tanana zany de tsy maintsy ampidirina ao anaty vala izy halleloia ny ondry tsy mety miditra anaty vala mety ondry ihany izy fa tsisy afaka miasire ny mpiandry ondry tsy afaka hiasirehana azy ny antony ampidirana azy ao anaty vala de ny mba hahitana azy mba ahafahana manara-maso azy mba ahafahana miambina azy ny mpiandry ondry tsy mijery ao anaty vala izy ny miambina fa mijery ny manodidina izy vo misy manakaiky fotsiny manodidina ny vala de fanjaran'ny mpiandry ondry satria ny tena marina ny fahavalo de tsy avela miditra ao anaty vala tsy avela manakaiky ny vala zava-dehibe ny ao anaty vala ry havana malala zava-dehibe ary raha te ho ela velona ny ondry raha te araka io teny io ho vonjeny izy de hiditra sy voaka de ahazo hanina raha te andalo an'izany hoe fiainana tsy manan-java-mahory tsy orin-java-tso de ao anaty vala ihany ny ahitana an'izany ao anatin'io vala io asiren'ny mpiandry asiren'ny mpiandry ondry zay rehetra ilainy ny ondry ao
ao anatin'io vala io. Tsy tafiditra ao ny ambody, tsy tafiditra ao ny lioana. Satria io vala io de zao tena tsara fefy io ary tsara aro. Amen. Miditra ao zany miditra ao anatin'le vala de faritana hoe ondry milay mpiandry ondry. Na misy mememe any badibadika any de mbola tsy azo lazaina ondry ny mpiandry ondry io satria tsy ao anatin'ny vala. Ny vala ty ry havana malala dia ity toerana itobin'ny ondry ity de ny fanjakan'Andriamanitra. Ary io vala, io fefy io de tsy inona akory fa ny didin'Andriamanitra. Aleluia. Ny didin'Andriamanitra. Rehefa hiditra ao am' Jesosy zany ny olona anankiray de manaiky tandrina ny didin'Andriamanitra. Ary zay manaiky tandrina ny didin'Andriamanitra no lazaina fa zanak'Andriamanitra. Aleluia. Zao revana malala. Misy ten'Andriamanitra am' Jaona 1:7 manao hoe Jaona 1:7 andininy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe hoy Jesosy taminy, zany lalina sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy makany am' ray afa-tsy amin'ny alalako. No arian'Andriamanitra tsika rehetrarehetra. No arian'Andriamanitra ny olona tena felany nandeha tetỳ an-tany. Toy izay Andriamanitra hoe mandehana fa mbola iverina ety amiko ihany ianareo. Fa tsy ny olona rehetra ny tavaverina any. Tsy ny olona rehetra no arian'Andriamanitra eto an-tany de ho zanak'Andriamanitra avokoa. Fa ny olona tokana azo lazaina hoe sokajiana ho zanak'Andriamanitra de zay nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Zay ny atao hoe zanak'Andriamanitra, zay ny atao hoe ondry. Ny mahatonga antsika ho ondry de fandraisantsika an' Jesosy. Ary mahatonga an' Jesosy hiambina antsika, handray antsika ho ondriny de no fanekentsika azy, no fanekentsika hiditra ao aminy. Izy ny vavahady. Aleluia. De io tsika afaka miantso hoe ray ao, Jehovah. Aleluia. Mahafinaritra ike zany ry havana. Amen. Hoy Jaona epistily Jaona voalohany. Epistily Jaona voalohany 3:1. Endreo sisy manahoana ny fitiavana naseho andray atsika de ny antsotsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa nge tsika. Aleluia. Ianao raha tsy mbola miditra ao am' Jesosy, raha tsy nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao anao, aza misoratena tao zandila ho ny fomba fiteny malagasy ka ilazo hoe za zanak'Andriamanitra, za zanak'Andriamanitra. Tsy misy zanak'Andriamanitra tsy nandray an' Jesosy zany. Aleluia. Fa zanak'Andriamanitra ianao raha nandray an' Jesosy. Zanak'Andriamanitra ianao raha manana fiainana araka an' Jesosy. Amen. Zao nge ravana malala Jesosy rehefa izy ny idiran'ny olona de malalaka ny olona. Betsaka ny olona mieritreritra hoe mety zao anatin'ny vala zany nge teritery. Ny mahatonga ny teritery de zao io malalaka. Malalaka io. Io vala io, io fanjakan'Andriamanitra io malalaka io. Fa mahatonga ny tery ho an'ny olona zay te hivoaka de matsiaro fatery. Ary nefa ny olona te hivoaka ao de olona tsy mahazo aina ao am' Jesosy. Be de be ke ny olona rehefa namivavaka fa tsy mahazo aina koa ao am' Jesosy. Fantanina naperaka aminao ianao hoe mahazo aina ao am' Jesosy. Tena alaizy ianao miaraka am' Jesosy. Tena mety aminao ve zao fiainanao zao. So zay ohatry ny teritery. Raha vao ny olona mahatsapa an'izay
ny fivavahana aminareo ohatry ny teritery mampatahotra zany olo izany. Ina mahatonga le fivavahana aminareo tanina didin'Andriamanitra. Raha vao ny olona tanina didin'Andriamanitra dia miteny hoe ohatry ny teritery inona koa zany mbola ve misy an'izao koa mampatahotra ny hoaviny zany olona izany. Alleluia. Misy olona ray zay nesaka taminay mivady tamin'ny lahady. Manketaeta zany olona izany. Zao ny zavatra fanontaniana. Zavy eo izy afaka mangataka amin'i Jesosy fanamasina sa miandry fotoanareo finorisanareo vao handray fanamasina sa sao dia mbe fahazoko angatahana aminazy telo zao. Tsara ike zany fanontaniana zany ry havana. Zavy eo izy afaka tonga dia mangataka fanamasina sa miandry mihitsy hoe roviana vao tokony an'izany azoko atao ve mangataka an'izany velona tsy mbola tonga aza amin'ny Pentecoste. Ry havana mala. Ny olona ohatry zany hanana ho avy mamirapiratra amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy amin'ny fanomporan'Andriamanitra ry havana. Hoy Paoly manao hoe voageja manodidina izay. Iny le manodidina ohatry ny hoe voagejitsika nefa tsy tery. Alleluia. Raha ianao matsapa tery amin'izany hoe tanina didin'Andriamanitra any, raha mahatsiaro anao manepotra anao zao hoe tanana sabata indray dia andray fanasan'ny tompo indray dia inona ny daholo reto, dia mbola teteny aminao hoe mbola mila entinam-bavaka ianao. Alleluia. Amen. Tonga soa zoky anitra mampamagy amin'ny l'olona rufin. Alleluia. Tahiny tomponareo. Alleluia. Pala zay mahita anareo. Zao ry havana malala. Fahasoavana zany hoe tsika zanak'Andriamanitra zany. Fahasoavana ry havana izany tsika tonga ao amin'ny vala amin'ny fanompoana. Jesosy zay miditra ao aminy izy dia vonjeny. Tonga aloha dia efa vonjena voalohany dia avy eo amin'izay dia hiditra sy hivoaka dia mahazo hanina. Zany hiditra sy hivoaka zany olona manana liberté zany. Tsika nge ry havana manana liberté. Nga sika ry havana fehezan'ny fanafody manana mahafantatra olona zay manao dialyse intelo isan-kerinandro tamin'izany. Dia io olona io tsy mahazo mivoaka 4 kilometra miarana Antananarivo. Tsy mahazo satria tsy tafaverina manao dialyse isaky ny 2 andro izay ohatr'izany. Zany zao dia efa endrika tsy fahafahana. Tsika zao androany zao raha amin'ny lahady zao andeha andray avion dia andeha ho any Italie ho any amin'ny zoky ny Anamaheso, na andeha ho any Suisse any amin'ny zoky Andrina Suisselle, na andeha ho any Allemagne any amin'ny Ralatody sy Ralatjonathan sy Ranabavy na andeha ho any États-Unis ho any amin'ny zoky Marisot, na ho any Belgique any amin'ny Ranabavy Côdanela, na ho any Canada any amin'ny Marina Tenasy. Zany mbola matahotra le mangatsika be. Alleluia. Na ho any Chine naka entana miaraka any amin'ny Ranabavy Angelina Diamant. Alleluia. Na ho any Madagasikara mangan'ny Saline. Alleluia. Tsisy mitazona anazy zany. Malalaka tsara, libra tsara. Fafana nge zany ry havana. Fahadininy 10 ny mpangalatra izy tsy avy raha tsy hangalatra hamono dia andringa. Iza indray io? Mpiandry any io mpiandry ondry any io fa miandry ny ondry angalariny izy. Ary ny tanjony amin'ireo dia ny angalariny, ny ovinondry sy ny oharingany. Io devoly io. Ny devoly nge maka olona. Ny devoly maka olona tsy hoentina any amin'ny fiainana mandrakizay zany satria ny devoly tsy manana accès amin'ny fiainana mandrakizay. Fa ny devoly kosa manana fahafatesana mandrakizay. Jesosy hitondra antsika any amin'ny fiainana mandrakizay fa ny devoly hitondra ny olona any amin'ny fahafatesana mandrakizay. Dia angalarany nofinofy. Alleluia. Efa moins 12. Ny aty aminay zao efa tsy moins, tsy moins. Alleluia. Mbola ho avy, mbola ho avy, mbola ho avy, mbola ho avy. Arak'ireo mbola ho avy izy. Alleluia. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra. Inona ny angalariny? Angalariny amin'izay ny nofinofiny olona. Ny nofinofy aloha vao manao paky taminy. Tareo ny olona hitanareo tena artista malaza be sy tena acteur malaza be sy tena amin'izao ve be da be moa malagasy koa manao paky tamin'ny Satana. Fa taloha mbola tsy hitany gasy ny lalana mandeha amin'izany. Fa zao efa hitany gasy.
fa reny olona rehetra manapaky tamin'ny satana reny dia voafitaka reny, voafitaka reny. Asa raha tadidy andranam-pavy zoky andrasy rahalahy reo fainy rahalahy kely fenitra kely nataontsika délivrance tadidina reny taloha. Fa hoana ny fangalana ny devoly ampanantenainy, ampanantenainy pouvoir, ampanantenainy arena. Misy olona zay fantatro any Madagasikara tany tena teny tampoka zany no paky tamin'ny satana. Fa ny fiainan'izany olona zany teneniko anareo mividy trano mijoalajoala be anankiray tao Madagasikara tena le za tsy tena le anarana manjary rehetra dia fantatry ny olona izy dia tsy mety. Trano be tena mijoalajoala be tena etazy efa ho fily to dia vidia izany kasy. Mbola manendry haingo dinareo dirigezana arabisa ho dita koa tsika. Any ny tena mafana, tiako le mafana, ny aroko mafana loatra tsy izay mangatsika loatra. Rehefa manapaky tamin'ny satana ny olona dia ohatry ny tao mahazo zavatra. Fangalariny e, ampanantenainy ho avy mamirapiratra, ohatry mety be zany ny atao fa ho atenantenany ao kapainy. Mba nanana nofinofy fa tsisy tonga amin'ny nofinofiny. Nareo zava mitsiritra reny olona hoe manao paky tamin'ny satana dia manana an'izao karazany zavatra rehetrarehetra hoe tsy ananantsika. Tsy mitsiritra ny reny tsika. Tsika mivoaka dia miditra dia manana hanina, halleloia. Misy tsara noho izany hoe zazo androany mivoaka dia miditra dia nanana hanina, halleloia. Fa zao ny devoly angalariny ny nofinofy, angalariny ny fiadanany olona, angalariny ny fahasambaran'ny olona. Jesosy vao miona amin'ny olona voalohany dia fiadanana olona nomeny voalohany satria fantany fa zany ny tsanana ny olona. Halleloia. Fa ny mpangalatra tonga dia ny fiadanana ny angalariny. Mpangalatra izy tsy avy raha tsy angalatra dia hamono. Inona indray finoana, ny vonoana? Vonoana ny finoan'ny olona. Ny finoana ao anatinao ny devoly zany tsy mila manao zavatra be dia be amin'ny olona fa rehefa maty ny finoan'ny olona dia anazy izy zay. Ny olona mbola manam-pinoana ravana. Joba ny tanany finoany hatramin'ny farany fa tsy very zany. Ny olona ray rehefa mbola manam-pinoana, mbola manam-pinoana ao anatiny, na efa ohatrany tsisy atena izany tsony ary ny fiainany, ohatry ny hazo maniry aniran'ny rano mandeha ho ny tenin'Andriamanitra. Ny ety ambony efa maina fa ny ambany mbola mivoaka rano ary vao mahay mifofon-drano dia velona indray. Ny olona mbola manam-pinoana na dia resiresy amin'ny fiainana ary tsy azo ny devoly fitaina tanteraka izany. Halleloia. Fa ny devoly dia vonoany. Tsy angala, ny mpangalatra izy tsy avy raha tsy angalatra. Hamono. Vonoany ny finoana. Vao maty ny finoan'ny olona dia izay ny atao hoe vita. Matoka anao mbola tafajoro androany io ny finoanao kely navonjy anao. Mbola ny finoantsika daholo mahatonga antsika ohatry izao. Halleloia. Na dia mandalo aty mbola manam-pinoana manana Andriamanitra. Tsy maintsy mbola ho atahitahy, tsy maintsy mbola ho avy Andriamanitra, tsy maintsy mbola ho avy Jesosy amin'ny vahaolana. Halleloia. Amen. Ary andringana. Ny olona manapaky tamin'ny satana dia izao. Tsy izy rery mivery fa hatramin'ny tarana ny faramandimby dia tiano aringana. Reny olona ray aman-dreny taloha manapaky tamin'ny satana ireny dia jereo daholo ny fiainan'ny taranany fa tsisy mamiratra na dia ray. Matimaty ho azy zany daholo. Maty ny fahamoiza-po mamono tena sasany zay tany ambanivohitra misy olona tsy aiza nataony toloha fa za mifa mety nisy zavatra mitovitovy amin'izany mety nataony. Fa nareo mbola efa nahitana hoe fianakaviana anankiray misy ray aman-dreny be dia niteraka ray aman-dreny dia niteraka zafikely. Zany olona zany niara-ny lalao taminay zany taloha. Misy trano ngeza be zay ny trano zareo any ambanivohitra anay
tetrano feno korana nge zany ry havany maro anaka ary zareo de mety ny atao de tena nanana tomobile zany olo zany any ambanivohatra tsy mba hoe tômobile ny taxi bus manao tômobile basé datsunina kely datsunina moa zany an-jareo zay fa zao ry havana rehefa lasa le ray aman-dreny maty amin'ny fomba matsiravina aretina sy ny sisa de eo am'izay so de ohatrany tapidalakale le zanaka de ohatry samy miparitaritaka amy tena de manarinary tena de ny sasany atao misy any ambavare misy lalana train any Anjeva zay moa any Ambatomanga de any Anjeva de ina natao lasa izy namony tenany amy train misy an'le mandano lamasina to de mitsolaka le anankiray de ny anankiray indray mahatsiravina be ny anankiray indray narary de rehefa tonga tany amin'ny devagily le ravavany de marary de maty tany de tsy manana vola hitondrana an'ilay razana hoe amy tomobile le olona aloha tsy tatariko anareo fa mahatsiravina be zany tantara zany mahatsiravina be zany tsy te tantara zavatra anareo zany fa tena mahatsiravina zany fiafarana zany tsisy tsony zao zareo na ray tsisy tamingany olona velona na ray ary tsy mba olona ao am' Jesosy ny olona ohatry zany raha mbola tsy tonga eny amy rao lanitra Jesosy ka mbola tsy tombon'Andriamanitra ny andehananao miloha fa antenaina anao fa hijorona tratrantitra azy ahitany zavon-dohalika ao anenao aleloia voandroany any resaka taman'olona zaho izy efa keza de retraité taitra be ao ay za mihitritra mitovitrona amiko ianao ka moa izy mety gaga fa ny olona lay zay mahita anazy gaga be daholo fa hoana tanora be ao izy satria za manao sport tena maro tena tanora ianao tena ohatry ny hoe zandroko izy ry havana nefa izy zoko be mihitsy fa tena ny eniny devoly to de aringany fanantenan'ny olona tsisy ninona ho atenaina tsony na de zavokely ary tsy ho atenainao zany tsony apotika ohatran'le ray aman-dreny koa zany ny ataon'ny devoly zany zao nefa ry havana malala aleloia any amy 9:1 Jesosy ny teny hoe mitady mpiandry ve nareo zany mpiandry tsara ozy izy Jesosy ny mpiandry tsara de fanohatra am'le mpiandry ratsy ny mpiandry ratsy mamono ny ondry izy fa ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondry ary mpikarama izy tsy mpiandry na tompony ondry izy ko raha mahita ny ambodiavy de mandao ny ondry ka mandositra ary ny ambody misambotra ny ondry ka mampiahana akazy ary mandositra izy satria mpikarama ka tsy mitandrina ny ondry Jesosy tsy mpikarama Jesosy mpiandry tsara ny an Jesosy tsisy karama ny famonjery anazy ianao satria Jesosy ny tsara indrindra efa nomena azy tompony tompo de mpanjaka ny mpanjaka tsy misy ambony noho izany manaja azy zao tontolo zao fa zao midiny izy iandry atsika tsara de hanolotra ny ainy hamonjy atsika aleloia de zao maty atsika izy maty izy mahavelomatsika ny fanontaniako aminao androany ety ampamaraparanana de zao raha maty Jesosy ianao ve velona araka anteko taona hoe noharian'Andriamanitra eto tany daholo ny olona rehetra fa betsaka ny maty mba mandalo eto tany ihany fa maty zasy ianao tokony mandalo eto tany fa velona satria efa nisy maty ho atsika Jesosy tsy maty ho an'ny hoe olona rehetra maty zany zao de voafonjy daholo ny olona fa Jesosy maty ho an'izay nandray azy nandray ny fahafatesany hiarika pasika atsika tsy ho ela aleloia amy 31 mars ny pasika atsika da miomana any am'izany misokatra anareo ny tokantranonay aleloia tamy 2000 firy moa tsika le nisy olatra any Madagasikara tonga taty mandalo taty izy de valy be izy niarana pasika tamitsika misokatra amboary ny programa 31 mars alina ny ambavaky ny pasika atsika eto amin'ny fandamin'Andramokay zao tsika tsy mijery ny olona hoe ny ampitoviany amin'ny aniza
zay nydinia zay nefa nydiniantsika sy ny katsahantsika ny datin'ny pasika ary tsika tsy miandry ny olona mivoaka vao mamoaka atsika samy mamoaka ny datin'ny pasika atsika deny miloha amin'ny 31 mars ny alobavaky ny pasika ny andron'io andro ino izy io andro talata izy any alarobia anareo zay mety mbola tsy marala zany de tadidio fa amin'ny talata alombavaky ny pasika 31 mars talata alina io alleluia zay ny azoko lazaina taminareo androany ny fandraisana an' Jesosy no mahatonga atsika ondry aza mietreritra hoe satria ny ray aman-dreninao mpivavaka de nao lasa mpivavaka aza mietreritra hoe satria za mpitoroteny de ny zanako any an-danitra ko fa anjara ny zanako mandray an' Jesosy ary zany ny ampianarana azy ireo alleluia amen hotahiny tompany atsika rehetra tsy tonga zanak'Andriamanitra ianao raha tsy mandray an' Jesosy tsy tonga ondry ianao raha tsy mandray an' Jesosy raiso izy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana de ho tonga aminao any zany famonjena zany de tsotratra ny mpangalatra ianao de tsovono ny mpangalatra ianao de tsy haringa ny mpangalatra ianao fa ianao le isan'ny olona ivoaka sy miditra sady manakanina halleluia amen tonga ny fotoana izarantsika fahatsapana ino ny kantoko radio kiradio raha misy aminao télépanahy halleluia toy izy ianao hoe za mba andeha hizara fahatsapana de misokatra anao messengerako de afaka miantso ianao de afaka miditra mivantana ianao inona mba nakasika anao inona ny azonao ambara inona ny azonao lazaina anao ny fitenenana halleluia misaotra anareo fa amin'ny fizarana commentaire amin'ny teny frantsay fa de tena mazava tsara mihitsy ny anareo fanazavanareo azy ranabavy Suzelle ranabavy Marinatiana izy aminareo no manao commentaire amin'ny teny frantsay hoe sorina anareo Andriamanitra manakairay pasoavana marafity anareo raha tsika apiditra olona mizara fahatsapana alleluia raha efa ao ary ny anabavitsika tapaka ohatra ny tapaka ny appelanao raha nabavy Angrina Rodriguez alleluia raha ohatra ary efa ao nabavy Angrina Rodriguez de mena zavatra ny fitenenana inona ny azonao ambara inona ny azonao lazaina anao ny fitenenana tain'ny Jesosy daholo ny mankasitraka nenana me fitenenana ny zavatra tena nakasika anaty alehoe ny mahatonga atsika hoe ondry de ny fandraisantsika an' Jesosy satria Jesosy lay vavahady hidirantsika de ny fanjakan'Andriamanitra koa de fa ho an'ny olona te hivoaka de milaza hoe tery le olona tsy te hitandrina ny didin'Andriamanitra zany de te hivoaka de tery aminy izy kanefany fahasoavana be ho an'izay tafiditra ao amin'ny valan'ny fanompoana de fahasoavana azy zany ny tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra de hoe Jesosy raha vao mihaona amin'ny olona voalohany de fiadanana aloha no mihany satria izay ny tsy ampy amin'ny olona fa neny devoly de tonga de ny amotika sy andringa anary amona de farany hoe Jesosy tsika de rehetra nefa tsy hoe matin'ny olona rehetrarehetra izy fa izay nandray azy ihany de izay ny tena nakasika be ana pastera de mankasitraka tahiny Jesosy daholo amen halleluia mankasitraka indrindranao nabavy Angrina Rodriguez tao anatin'izay fizarana fahatsapana manobe zay Andriamanitra manakairay pasoavana ny marifity anao de mitombositra de mitombo fahasoavana foana hatrany hatrany de mahereza foana amin'ny asan'ny tompo atao ray antsika piditra olona manaraka rehefa andray ary raha latojo de menanao avy hatrany fitenenana inona ny azonao ambara inona ny azonao lazaina
Jesosy daholo tsika rehetra dia mankasitraka pastera na amin'ny fitenenana dia ny anina kasikina voalohany le amin'ny raha lazonantanina teo hoe Jesosy rehefa tonga dia tena nanome fiainana be dia be, nanome ny olona boka ny sitraniny, aleloia, ny olona paralysika koa ny sitraniny. Dia tany amin'ilay toko fahadimy teo koa ilay na devoly be dia be dia namoaka devoly be dia be Jesosy. Ary izay nifanena tamin'i Jesosy zany dia nahazo tena fiainana, fa izay mifanena amin'ny devoly kosa dia vonoiny ohatra mba manome fanantenana, manome vola fa nefa aringany rehefa avy eo poteha amin'ny fiainany. Tena be dia be mihitsy ilay nahita amin'ny réseaux sociaux reny, nisandratra be dia avy eo nefa potika tanteraka lasa adala zany sasany, tena mampalahelo. Fa aleo miditra amin'ny Jesosy le vavahady-tena izy, le mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy indray. Dia nakasika kely le fanontaniana farany hoe raha nanolotra ny ainy Jesosy, raha matoanao Jesosy ianao ve velona? Velona aloha, raha lahatoza aloha velona tsara mihitsy, aleloia. Dia raina Jesosy dia voninahitra ho azy irery ihany, aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka indrindranao lalatojo tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay. Andriamanitra manankirepasaona maly fitianao, mitombositra, mitombofa saovana hatrany, maherenja foana amin'ny asan'ny tompo, aleloia. Izika piditra olona hafa ray manaraka indray ary andaso aloha asizika sary, aloha asina sary fa olona androany izy vao izara fahatsapana, tsy dia mpizara fahatsapana matetika eto izy dia aloha asizika sary aloha. Azo vetivety raha nabavy miandrika vetivety ianao azo miala aloha aleloia. Azo aloha na vao elaela mantsy dia mbola tadiavina kely aloha le sary fa azafady indrindra. Andao ary raha efa ao ary raso aloha raha efa ao ary ianao raha Fabiola dia milanao fitenena, inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina. Aleluia, dia makasitrika indrindra pastera nanome fitenena taintovo daholo sika rehetra, dia makasitrika nareo roa raha lasa mitoroteny fa nampahery sady nahakasika sady navelom-panantenana, aleluia. Ny nakasika anahy Jesosy rehefa tonga dia hanome fiainana be dia be, satria izay rehetra miditra ao amin'ny vala dia voky sy voahary, satria io vala io tsara fefy, tsy afaka mboadiana, mpangalatra, idirana, satria io fefy io dia didin'Andriamanitra. Satria Jesosy amin'ny andiny fahasivy hoe izaho no vavahady, raha izaho no idiran'ny olona dia hovonjeny izy ka hita sy voky izy sady hahazo hanina, haleluia. Ny faharoa nakasika koa ny hahatonga isika ondry ny fandraisantsika Jesosy eo amin'ny fiainantsika mba hananantsika fiainana be dia be. Malalaka tsara koa ny fiainantsika ao amin'ny Jesosy satria libra be isika, afaka miditra sy mivoaka, haleluia. Ny fahatelo nakasika anahy Jesosy dia tompony tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka, fa nidiny izy ho mpiandry tsara mba hiaro isika rehetra izay mandray azy, haleloia. Dia izay nakasika anahy pastera, dia makasitraka indrindra iny tompo. Aleloia be makasitraka indrindranao raha Fabiola tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay. Andriamanitra manankirepasaona maly fitianao, mitombositra sy fahasoavana foana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo, haleloia. Nareo ary sika piditra olona hafa manaraka indray zao mba antaniko anareo ty mantsy ny tiako atao aoriana ny toriteny fa tsy haiko ny titrany, inona mory avina titrany hoe ny zanak'ondry n'Andriamanitra manana fahotana, ohatr'izay le hira mangatahako mba soratanareo ny titrany irina, titrany anaty YouTube fa iny hira ataontsika rehefa avy eo. Ndao ary mena fitenenana avy hatrany indray raha nabavy marina ty anahy, inona no azonao ambara, inona ny azonao lazaina anao ny fitenenana.
eo makasitraka pastera name fitenenana nanamarika an'andro zany tena hoe le fitondrasany zandry Jonathan toriteniny teo manomboka hoe iza ilay mangalatra dia hoe sisa ohatra tsara be mihitsy izany fitondrasan'ny toriteniny izany tena ohatra nanamarika be anahy dia samy namaly teo moa tsika hoe ny divoly izany ilay mpangalatra fa i Jesosy tokony raisitsika satria manome fiainana, manome fiadanana, manome hery izay ny teneny tena ohatran'ny nakasika be. Dia faharoa namarika anahy koa ilay tenenan'ny pastera ny fampitahana ny mpiandry-ondry tsara sy ny mpiandry-ondry ratsy. Tsy voatery ho tsara daholo izany izay mpiandry-ondry dia ohatran'ny tonga dia raisiko hoe aleo izany misafidy izay mpiandry-ondry tsara foana tsika satria ilay mpiandry-ondry ratsy mety manome sakafo ihany izy fa mety zarizary. Mitondra amin'ny lalana ihany izy fa mety lalana tena hafa be mihitsy na koa hoe tena hoe lalana mikodia sy sakafo tsy mety mihitsy ny ameny. Fa ny tsara kosa dia manaraka nazy ny ondriny dia ny ondriny koa tonga dia hoe tsy mihaino olon-kafa fa izy ihany ny hainoany dia izy manome sakafo ara-dalàna sy ara-potoana, miaro ny ondry izy ary mametraka ny ondry ao anatin'ny vary. Dia fahatelo namarika anahy ilay hoe saika nataoko teo amin'ny commentaire teo moa ilay izy tsy tafasoratako teo ilay hoe misy ny olona mahatsapa ho voateritery ao anatin'ny vary dia rehefa reny olona reny izany voateritery ohatra miaraka amin'ny Jesosy voateritery satria misy ny fanarahana lalàna sy ny sisa dia isika mila mivavaka aminy ho an'iny olona iny dia isika kosa nefa contraire an'ilay olona voateritery mahazo aintsika amin'ny Jesosy afaka mivezivezy eran-tany tsika fa tsy hoe manao dialyse isaky ny hetsika sy ny sisa tsy voafehana aretina intsony izany tsika tsisy rendez-vous amin'ny hopitaly isan'andro isan'andro dia mankasitraka anareo miraharaha tain'ny tompo dia consabata olontsika rehetrarehetra dia tsy adino fa fandraisana rapitsy tain'ny tompo daholo. Alleluia, mankasitraka andrinanao marina ty anaty anatin'izay vavaka atao anatin'izay vizana fahatsapana mamy be izay. Andriamanitra manankirepa-soavina anie hamaly fitianao dia tahin'ny tompo hatrany fandraisana fanasan'ny tompo tokoa rapitso. Alleluia, dia tahin'ny tompo daholo tsika rehetrarehetra. Izay ny fizara fahatsapana ao misaotra ny zokiama fa misoratany zokiama rehefa ny zokiama ty amiko ny titran'ilay hira Jesosy hamaly fitianao daholo teo dia indrinindriny ataontsika. Alleluia, ny titre hira ary zanak'ondrin'Andriamanitra raika any kasa inona ny lokon'ny soavaly fotsiny Napoléon any ka za tireko zany ina moa lira hoe zanak'ondrin'Andriamanitra tokony izay dia efa vita aonao izy nareo tena le tonony mihitsy ny nanontaniako anareo. Zay ny hamaly fitianareo ianareo izay zary fahatsapana rehetra teo zay le hira tonga dia nandeha le izy dia dahotritsika emira dia aorianan'izay izay tsika hivavaka dia vavaka marina fotoana ihany koa. Alleluia, mino finaritra daholo ihany tahin'i Jesosy. Ndazo aloha mialatsiny zokiama fa tsy iny aloha le zavatra ny antaniko averiko le feoany ny zanak'ondrin'Andriamanitra sy manala ny fahotana
izao tontolo izao e ina titre ririny fa diso le teo tsy le tsy le rehefa zoky amizay misaotra zoky am aloha fa tsy iny le hira teta mba tiako anontaniana raha mba misy mahay ny toniny fa raha tsy misy mahay moa ny toniny le titre mampina zao mety mahay an'izay mbola tsy zay ihany koa le izy aloha tokiraha rehefa tsy mety taditsika zay azo ty andramako farany tsy mety titako le hira ry amina ndao tsika hira hafa tanteraka mihitsy ndao tsika hira hafa tanteraka mihitsy satria moa sabata ny andro dia ndao ataontsika ty rahantsika ty hira mahafinaritra be notsika zay hiratsika zay dawary zay hira ataontsika manantsika amin'ny fotoana dia hivavakintsika aorina zay zay reo rentsika rehetra miseho télé alleluia mino finaritra Anti-fiangonanity tsy fatagana manano sikay isotraty lalanity nafatenyantalana rawitsany reo mpandeha nafasetrenya shafatsy usuka Anti-fiangonanity tsy fatagana manano sikay isotraty lalanity
Hey, nadali niaje? Misy namana ny fanandao. Zay nampitanonja, nampilatsaka ny davilasy. Kanefa Jehova, amafisika itsony. Ny voady rehefa mpianatreanao fony vorisy lahatra. Fa ny minona miseho, dia tsy ala fa hifikitra aminao foana tsy zanaka. Halleluja. Dia mbola tsy mitsahatra ny misaotra sy midera makalaza ny nalanao zay tompo malalo. Ny amin'ny fahavitany fandarana teto androany, fahasoavana avy aminao no mbola natotosany ty fandarana ty androany. Ery avy aminao tsy natapaka ny connexion anay sy natapaka ny tambajotra serasera ty Jesosy. Dia misaotra anao zay satria dia voalaza teto indray ny afatrao. Isorako ny fanahinao masina zay nametraka ny teny tombavanay na izahana rahalahy Jonathan. Misaotra tamin'ny fataterana fotoana rehetra ianao nomba ny olona rehetra nyray anjara teto androany ary mbola ianao nitarika ireo olona rehetra ireo tonga teto indray koa tamin'ity androany ity. Dia ta izy rehetra tonga teto Jesosy ianao amarify tia azy ireo tamin'ny fotoana zay laniny sakrifisy ngezabe satria ao ny reraky ny asa efa mbola niahary tory. Ao nefa tena hoe efa madivanaina ny andro mbola miaritra miantory teny. Ianao ane Jesosy amarify tia azy ireo araka ny fombanao. Dia ta io ny tsirairay avy nisy tokantrano izy ambatan'olona zay nandroso sa mpandroso izao fandarana zao. Satria nampandroso fahasoavana dia mba ho varianao fahasoavana izany rehetrarehetra zany. Dia raha laza saotra anao ta io izany teny izany mba tsy hisy ovatsainiko ny vorona-pihaza. Dia ilay devolo mpangalatra sy mpandrava sy mpandringana sy mpamono tsy afaka angalatra izany teny izany na dia litera ray tao anatin'izay teny nitoriana zay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sabata angatahako izany afaka izany misy saotra raha eo. Amen. Ampandrosika nabavitsika makirinina amin'izao fotoana izao ary nabavy makirinina anao ny fitenenana hivavaka ao amin'ny firenena. Haleluya, makasih kita pastira mula yara ipakaka wanti Jehova hande mantare mantara mula mantara mantara mala kambula menor ini ya kita hazane elfianduan mala ngezen anambara kalian no tiandun cara gitu ya jamnya sone amnenarane kuwa arjam maaf kamu mamukane kami anarane mala dia no miandene misane o papa haja amni bala izany manao wale malala dia awam kanupona no tute awam pangkapavana no am afi nuna no malala an bala isan so tandile malala so jadi sama nan kene fer itu fanta to tati mana nan malala ini no malala so tandile malala dari ekut tus malala hit kan bala isan tus malala de boring na malala de urava tus malala tiena netus mana tiena de misin sangala sai jelanti misin sangala misin pamun misin pandira vira tus malala de ka awal kala no de ya ena tumpo malalo antu manda kari pada malala mai to kala de kane man wana ku de kana nieno no de malala de bai vira ne am kala isan malala de au nutena cara yang tidak sudah om palan pan pun ada malala tumpo anche sensus malala de bola tampa wan filin nane malala de nyas nyemno isan filin nane isan malala tena we PDP ni
ivelany vala tsy malala dia tena potika ny fiainana ary tsy manana izay aleha tsy malala dia satria misy le raha dia ivelany vala tsy malala dia ao kany nao ny hamerina ny ren'olona rehetra malala dia ho tonga ao amin'ny vala tsy iantony reny amin'ny anarany malala dia mba hiditra ao amin'ny vala satria ao amin'ny vala ny tena misy fiainana ao amin'ny fankatoavana ny teninao tsika ao amin'ny fihainonanao tsika ary ianao koa dia tsika mba ahalala izany olona izany malala dia mba hi ary ny tenany olona izany malala dia ahalala anao koa dia tsosy malala dia hiditra amin'izany vala izany tsosy malala dia tereny kambo tsy manana izay aleha tereny mahanda tsy manana izay alofana tsosy malala dia mitondra fiangonana koa tsosy malala dia iny fitoana fihanao tsika ao kany mba manombo tsara koa tsika fiaino tsara koa tsosy malala dia mba hiditra ao amin'ny vala tsika hitondra izay nondro reny ao amin'ny vala tsosy malala dia mba ahatanteraka ny fiainany tsosy malala satria ianao no manosy ny fiainana tsika misaotra indrindra tsosy malala dia izay rehekoa tsosy malala dia miainao ny teninao ny fiandroany ty tsosy malala dia ao kany tsika mba hitoetra ao ambala foana tsosy malala dia kasi tsy hivily amin'ny lalana hafa tsika fa hitoetra ao aminao tsika satria ianao ny teny fiainana tsika ary ampito amin'izao sabata masina izao koa tsosy malala dia ao kany ianao tsika miantona tsirairay aby tsika amin'ny anaranay malala dia izay ahafantarany ianao ary izay ahafantaranao anao malala dia hidirany ao amin'ny fanompoananao tsika hiatahana izao sabata masina izao satria ao ny falatena tsara indrindra misy hiatahana izao sabata masina izao misaotra indrindra tsosy malala dia voninahitra io anao rehetra ihany aleluia amen aleluia ankasitraka rindranao raha mba avy makarinina tanaty izay vavaka mamy be izay nentinao zay andriamanitra manakireo fahasoavana ane maro fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahay reza foana amin'ny asan'ny tompo misaotra lala jonatana tamin'ny toriteny mamy be misaotra juniarda tamin'ny vavaka mamy be fanomboana fotoana misaotra anao rehetra zara fahatsapana misaotra anao rehetra nandray anjara tamin'ny commentaire sy nanahitrika teto androany raha sy teto moa nareo nahihina rery teto zay dia sao zay maro fitiany tsirairay avy raha mbola sy tonga amin'irao anany dia sao sika tahiny tompo velana soamatsara tsika rehefa avy antsika dia efa avy tamin'ny 7 maraina araka amin'ny raha jonatana sy rahalatody tsika ny Allemagne amin'ny vavaka amin'ny commencement akira sy famitenina ny toriteny nandritra l'herinandro dia amin'ny folo sasany lancena ny zoom dia anaty zoom indray tsika manao commencement amin'ity sabata ity amin'ny roa sasany kosa takany mahazatra lancena indray ny live dia ny fotoam-bavaka sy ny toriteny sabata samita iny tompo daholo akiradio point radio-345.com akiradio point radio-345.com afahanao menonjapeo akiradio misy totenjaka ny adiny telo amin'ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo rano samita iny tompo daholo isika rehetra amen